Raha bany voko malagasy. Voalohany indrindra de miondroka mpanajana tanteraka amin'ny vatamangatsiaka ny zokovavy ny donia. Zay mpanakany fatadaza sy fantatra koa fa mpitolona miady amin'ny fangalaran'ny tany eto Madagasikara. Miady amizay fangalarana tany zay ataon'ny vahiny sy ataon'ireo mpanambola zay. Ary zay ny tre itovizanay. Satria indray mandeha akoatran'ny fianoana ny hira de indray mandeha mba nahenoako ny feon'izay niantso ahy. Fony aho ny aho tsy hisian'le fandrodanana trano sy ny fangalaran'ny tanin'ireo vahoaka tany Sambava amin'ny faritra Sava zay misy fokotany telo de mora tsy azo tsara mandroso andramo alagnana. De niantso ahy izy tam'izay hoe mahafinaritra za ranadahy fena olona avy any atsimo no miaro n'olona avy any avaratra de nataoko sangisangy hoe samy malagasy tsika mety possible koa nareo avy avaratra hiaro n'olo raha vain'olona tany avy any atsimo. De zay nahinoko ny feony fa fantako ny tolona nataony. Ary za koa tsy hamendry fendronizaniza hoe de tena hoe namany tsy namany aho. Ary tam fandaharana teriterina ataonay de mba isany mba namerimberina ny anarany zahay tao sy ny mpanentana satria niahy izako ny zoma hoe inona marina ny anagadrana le olona de inona marina ny hadisoany i ratoboko vavy niny donia tam'izay. Fa zay mo tsy niteny tsy nanana courage iteny hoe avoaho izy. Sahala amin'ny ataon'ny sasany io rehefa manao politika de avoaho ranona ary mba nijerijerena ihany koa de tsy de maro loatra ny teny hoe avoaho izy. Na metaka fisina sy ny sisana ny teny tamin'ny tele. Fa isika moa tsy mifamendripendry sy fanometsiny fa de miondroka mpanajana satria ny antony tsy nanitenenana hatram'izay raha voalasa ratoboko vavy de manahirana loatra ny zavatra hita amin'ny Facebook hoe zay mba malahelo fi misy malagasy ndosy ny fahafatesana de tenenina hoe petsara velatsy hypocrite sy ny sisa sy ny sisa. De misy olona na tsy havan'le olona laza ndosy ny fahafatesana de mampalaza ny tenany izy ary mahasamanendrikendrika ny hafa hoe ny vonony anina dia ianareo rano tsy mahazo mitsapalahelo diso zany. Tsy toetsaina malagasy tsy soatoavina malagasy zany fomba fiasa zany. Ary aza tao hahabe ny olona mpanaraka anareo mipaja pejinareo le razana satria aminay raha fombanay de sala mivolamena ambony zany razana zany tsy tokony atao fitaovana hisian'ny fifankahalana eto amin'ity Madagasikara ty, hisian'ny fifanenjehana hanendrikendrehana olona, hisian'ny fisarabazana fa efa lasa korazana izy ary masina ny tany na izy lasa zay tokony mba handram-piadanana ny fanahiny. Ny vatany moa io mbola hitatsika mbola tsy nasitrika fa mbola eo de aoko kosa ny fanahiny handram-piadanana fa tsy ataotsika moyen hampalaza voalohany, tsy ataotsika moyen hanenjehan'olona hankalanan'olona hafa, tsy ataotsika moyen hampitombo ny olona manao zay amitsika eo. Na ny havan'le olona kaiky de tenenitsika hoe tsy miraharaha azy satria tsy fantatra ny antony. Marobe ny azo tenenina fa manaraka an'izay de zao ny nahatonga ny débat ny nahatonga kosa ny fankalana ndao sy mametsin'ny ny olona tezitra sy malahelo de le resaka mahakasika ny famonjana sy ny figadrana eto Madagasikara. Efa naverimberiko izy io rehefa nisy collègue administrateur civil te son âme zay maty tany aponja satria tsy afaka nanao chimiothérapie, tsy afaka nanaovana évacuation sanitaire izy, évacuation sanitaire interne moa de misy ny à l'extérieur de maty tao aponja. Fa cas général no tenenina fa ny dikany hoe fampigadrana ry zareo ny fifonjana na famonjana de peine privative de liberté. Ny fahafahan'ny olona mivezivezy irery hiany no bafoena no gejaina fa ny olona afaka mihinakanina, afaka mitafy izy, afaka sécurisena izy de afaka mitsaboina rehefa tsy voatsabo ny infirmier ao aponja de afaka saboina ny ivelany. Rehefa tsy vitany eto Madagasikara de afaka anaovana évacuation sanitaire na evasany à l'extérieur. Zay natsona hoe zon'olombelona fa ny atsika afangaro daholo. Ny olona efa voadidiny condamné, ny olona prévenu sy ny olona détenu tsotra satria inona ny antony malaza loatra ty MD systématique ty. Za siditra miasan'olona fa raha tokony hoe zany ivelany amin'ny droit pénal comparé, droit pénal international comparé de ny criminel né zay teneny Lombroso droit pénal ao hoe atahorana hanao récidive, atahorana mbola hanohina saratsiny no tokony ho tazomana ho ponja vonjy maika.
fa ny atsika zay mandeha zay mihetsika rehetra de MD systématique zay moa ny fitenena anazy efa hita amin'ny commentaire ny namany eo zany hoe tsy mety le MD systématique kosa de tokony tsy hitovy kosa ny toerana misy ny olona efa condamné efa voadidy sy ny prévenu sy ny détenu tsotra mbola tsisy didy le nitazomatsika natao MD na nitazomana vonjy maika oponja tokony tsy hitovy ny toerana sy ny traitement ny ankizy ny mineur sy ny vehivavy ny femme détenu tokony tsy hitovy daholo ange zany fa itsika zany ampitovina sahala am'le sangisanginy zalahy zay hoe amin'ny malagasy de ny crocodile ny caïman mety misy lacoste koa de voay daholo tavoay aby zay tsy mety de mila zay jerena le système carcéral tsika ary fandradradradraina hoe humanisation de système carcéral Madagascar fandradradradraina nge zany nahazo recommandation zany sika tany Genève rehefa manao rapport na étude any amin'ny palais des nations hoe ireto recommandation aza atao nio ny détenu nareo any Madagascar de za zao manao sosikevitra mba hialany am'le MD systématique de ataovy ny libération sous caution conditionnena amin'ny caution zany le libération le olo de raha misy olona koa zany hoe mba maivamaivana ny ditra taony sy ny infraction taony de tokony mba mena LPS rehefa mangataky liberté provisoire fa tsy halaintoka miaraka amin'ny olona condamné sy ny sisa ny criminel netany ny Lombroso daholo ny olona rehetra de lasa potika nanaovana ny fonja eo ngeka hananarana olony de amizay anaovana réinsertion sociale fa ny atsika lasa miforme jiolahy sika am'le fonja eto Madagascar de raha tsy vitan'izay formation jiolahy zay sy jiovavy zay satria mafy be ny condition taony io de lasa tsy matahotra ninnininy izy tsy matahotra le higada ho tsony de lasa manao mamerina ny acte any ivelany any zay mahatonga ny jiolahy marobe amitsika eto zay mahatonga le fanafiana voandroany zao misy fanafiana de misy 10 000 voatifitra ny gendarme tany andohany mandro seza zany mahatonga ny dahalo manao récidive mamerina ny acte ny sy ny raha satria lasa biby izy rehefa mivoaka ao amin'ny fonja fa tsy lasa voanatra nefa nanaovana ny fonja hananarana zay diso zay solafaka ity ivelany de za mo tsy de so de veriny sasany hoe miditra amin'ny asany tsy miditra fa miteniny tokony ho izy hoe afaka vangina mbola tsy voateny tezo afaka antsoiny havany sy vanginy havany zay le visite hitatsika amin'ny film regny de afaka mifampiantso amin'ny téléphone raha fa tsy afaka mifanatrika de fampiantso amin'ny téléphone tokony malalaka ny fanaterana sakafo sy ny sisa satria gagazo isika ny ao amponja sy ny sisa de tokony ho tsaboina le olona raha fa tsy mahavita ny ao amin'ny fonja ny fitsaboina de any ivelany raha fa tsy vita ny any ivelany eto Madagasikara de any ivelany any andafy ny tsaboany azy ka tsy averina matetika zay zavatra zay fa zay no lesika amitsika eto lasa mahafaty olona le famonjana fa tsy lasa fananaran'olona sy redressement zany fa tonga de ao lasa mivadika biby ao izy raha tsy maty izy zany de lasa jiolahy de tsy atahorany tsony miverina any amponja satria efa maltraité izy de mivadika sana amin'ny biby sanatria miresaka ka igny moa zany tsy sanavana resaka faharoa manarakaraka an'izay nandalo fotoana atsika teo nandalo fifidianana sy ny sisa de nandalo fanelanelanana de hatram'izay zahay reto sinady ny grand corps de ny tatatata verifio ny vidéo misy an'izany miteny amitsika hoe zao ny tokony izy de zao ny tokony tsy izy zao ny tokony tsy atao amity firenena ty araho ny lalàna sy ny sisa de tsy nenoa ny mpanao politika fa ny mpanao politika manao ny ataony ihany izy ny manendry de izy ny manala de izy ny tsy fantako tsony ny zavatra ataony rehetra de vitan'ny mpanao politika zany supposons hoe vitan'ny zareo ny manarina ny firenena vitan'ny zareo ny mamaholana rehefa raikitra amizay le olana zay ny voleny zareo de lasa nantsoina ny syndicat nantsoina ny intellectuel hoe ilaina ny feonareo de zahay zany ny feona torona de tsotra zahay tsy manongan'olona de tsy manohan'olona fa mipetraka anatina neutralité zay tsy tabatabana io satria raha misy moa avoakanay de tsy tiany sasany de hopaina amin'ny Facebook eto zay andrana compte fako zay zafa nylalaovinareo grand corps malade de tena malade ka hay efa sitrana zany zay malade io rehefa nantsoina satria zay mpanelanelalana rehetra ny antsony syndicat de zay de tonga fa zay sy naneho hevitra akoatra ny teny hoe neutre zahay de rehefa tonga ny fanjakana ara-dalàna de manampy anareo amin'ny mampiasam-boaka de manampy zay amin'ny technicité manampy zay amin'ny expertise sy ny sisa fa aza mitady olona hatao lafoka hatao bouc émissaire tokony nareo politika moa afaka mamaholana afaka manimbazimba nay mpiasam-panjakana nareo mazimbazimba nareo ny syndicat de aveo rehefa tsy voavahanareo saminareo ny olana ny antsony na zay zao de ny antsony FFKM de zany anisany nandray fitenena natao
niatrika ny FFKM niteniko de tsotra hoe mpivavaka aminareo fiangonana efatra reo mpanao politika misy zizany reo protagoniste reo olona tsy mifanaraka reo mpivavaka aminareo daholo de anaro ataovy ny asanareo fa ny asanay de ataonay mampihodina ny machine administrative satria tsisy intérêt-nay anatina savorovoro no mbo hampitsahatra ny raha mpanjakana mampiasam-bahoaka anay tsy ekenay zany zay tsy hanampy anizaniza fa raha fa milamina anareo de toiza na milamina anareo na sy milamina de toizanay ny asanay amin'ny birao agny satria zay mampiasam-bahoaka fa azo fa piège modo piège nareo zay de avy teo ivadianareo rehefa avy eo ataonareo lafika hoe entina amin'ny 13 mai ny fonctionnaire entina amin'ny 13 mai ny syndicat sisy an'izany tsony fa zay syndicat afaka vidinareo ny vidio fa ny syndicat misy anay sy ny marobe zany hainao anay de tsy nivoaka tegna zay satria manana ny intérêt-nay koa zahay de hiaro ny membre fiarovanay ny membre anay tsy nandehananay nanotrona ny rakotona rabe na raketaka fa mijoro zay mipetraka amin'ny toerana misy azy satria ny sampandraharaha rehetra de manana ny andraikitra manandrify azy ao ny mpanao sonia kara-panondro ao ny miassurer ny sécurité publique ao ny miassurer ny manao ny rétablissement de l'ordre sy ny maintien de l'ordre ao ny mampiditra hetra ao ny miambina ny fidirana sy ny fivoahana amin'ny territoire malagasy ao ny miambina ny port ao ny tsara zay mandika lalàna de mamonja na manafaka samy manana ny manandrify azy de zahay zany zay manandrify anay nataonay de hitanareo ko samy mangatsitsika sika zao tsy nahita boky émissaire nareo de mahatsapa amizay nareo mpanao politika amizao fotoana zao fa tsy vitanareo rery le firenena fa ilana ny technicienne ilana olona nianatra fa afa taloha zay tianareo atao zay tiana hesorina de hesorina zay tiana lotona de lotona zay tiana lokoana de lokoana zay tiana hesorina amin'ny toerana fa tenena na olona tsy tokony hanao le asa mpanaovinareo azy daholo mihetraketraka ny olo mbo fidy moa zany de mamindra mpiasa-panjakana zay ny asany nefa misy ny deraha isaky ny ministère etc de zay ny mahatonga anay mijery ny zava-misy mahakasika ny fifidianany sy ny fandatsaha-bato mba niandry ihany koa ny vahoaka malagasy fe zay nandasa-bato zany de voaopa hoe avy aminareo tsy nisisa non zon'olona ny mandasa-bato rehefa tsy voararanareo sy ny voasakanareo le fifidianana de tsy maintsy nandasa-bato le olona satria fifidianana ve tsy voasaka mandeha ka ahoana ny olona ho bafouenao ny droit de vote ho raranao izy non tsia de samy manana ny safidiny izay ny soritako hoe lasa combat entre mpanakanto sy mpanakanto combat entre ny mpanohana sy ny tsy mpanohana de lasa mifankahala ny malagasy de oentina ny amin'ny razana oentina amin'ny olona efa nodimandry zay fa tokony hipetraka amin'ny toerana volamena ho hay bara volamena ng'olo maty zany ambony magnaraka Andriamanitra voalohany de razana de volamena de le volamena iny zany iny no ampiasaina le razan'olona ambony iny no ampiasaitsika hankahalana n'olona hitenenana hanendrikendren'olona hapedivan'olona sy ny sisa tsy mety zany tsy miady mipaty ny gasy ny razambenay zay tsy atoko nareo na inona ny razambenareo fa ny razambenay tsy miady mifaty de iza moa nareo no afaky ny sasany afaka andrara hoe tsy azonareo atao ny mamangy an'io tsy azonareo atao ny tsapalahelo an'io non kosa nareo ka havany mampitombo zay manareo androany fa mpampetraha amin'ny toeranareo raha ny havanareo ny lasa satria mandalo tsika ambony tany ity zay le hira teo omany no mandrakizay fa tsy ny androany sy ny rapitso aza atao fitaovana politika ny fahalasanan'olona anankiray any akoatra fa mba hajao ny razana avelao izy handry ampiadanana fa tsy ataotsika an'io de zay nahatonga anazy za zao de nandasa-bato satria zoko zay tsy voararanareo le fividianana de ahoana moa za zany tsy fidy raha ny voararanareo de tsy tagny daholo zay tsisy nandasa-bato de amizao moa zao mangatsitsika ny syndicat sy ny fonctionnaire rehetra ary isorana an'izay tonga saina fa tsy nanongana sady tsy nanampy zay te hitady toerana ra politika fa nipetraka amin'ny toerana maha syndicat azy maha fonctionnaire azy sy maha mpiasam-bahoaka azy zao de mandeha ny asany attaque ny asan-dahalo sy ny asan'ino sy ny sisa le nitenenina teo zay hoaiza le vahoaka malagasy hoaiza itsika ty inona ny mahatonga an'io voletsika fankahalanana le fiarahamonina voletsika fifankahalanana voletsika fifankatiavana voletsika fifanenjehana sy zany ny tokony hitondrasika ny Madagasikara ary ny mahatonga ny teny manomboka amizao hitenenako de ialako sy ny vahoaka malagasy ny mahatonga hiteny tsy avelako ny teny sy manjary sy ny olona mivoy fankahalanana sy hifamonoany gasy eto no hanana rariny sy ny hitsy ny hiteny amty Facebook ty amty réseaux sociaux ty
nanandrananao direct ao tonga de nisinga leny zalahy satria fatany teneniko fa ho ampovoany ny zavatra teneniko tsy maintsy mana diso zay diso de manamarina zay marina io zao tandroany vao hitako teo nisy olany ny mentionné anahy hoe mety ve monsieur Paolo zazakely zay nisy nanolana no aseho sary ny tarehiny tsy azo atao regny mineur nga igny amizay resaka fanolanana no nanjo azy de tokony afeny natao folo ny tarehiny hadisoana anatrehany lalàna regny satria olona igny mbola kely de itombo de marobe ny mahita azy iny le voaolana de ho vesatra ho azy mandrakizay igny famohana ny tarehiny igny marina fa nanao asa soatsika fa tokony natao folo tsy natory ny tarehiny raha olona mpianatra tsotra regny rakizy kely tsotra hoe nimesika fanampiana fa tsy voaolana izy fa nomena fanampiana fotsiny de azo aseho ny tarehiny iza mony tsy manao an'izay iza mony tsy noeraoera fa le raha ity olona voaolana olona ny harany herisetra de saitsika tao ny manoro ny tarehiny tsy ekena naraka ny lalàna zany naraka ny fomba naraka ny pitsopitson'inona na hodikaiza tsika na hodikaiza tsy hana fahamarinana isika nampiseho n'igny tavany zazakely igny eo amin'ny Facebook na amin'ny réseaux sociaux rehetra tena miteny aho miteny satria na ireo fifanarahana iraisam-pirenena ny soniavy tsika de miaro ny ankizy kely misy ny convention pour les droits des enfants zany asa tsy haiko na vakitsika zany zavatra zany satria mahafragile ny ankizy na détenu ankizy zay enfant détenu zay tena voary manokana tokony hipetraka amin'ny toerana manokana sy ny sisa mba hametrana an'izay réinsertion sy ny fananarana azy zay vao maika olona voaolana igny no hatorinao ny tarehiny tsy voafafa mandrakizay nge igny fa ho tadidin'olona de hisitrika igny amin'ny fiarahamonina zay nge na olona mpangalatra ngery zareo mbola tsy voadidy de tsaromana alohany masony ety alohany olona prévenu na de fatratrambody aomby de mbola sisy didiny latsaka de takonana masony vao maika zazakely voaolana nataotsika an'iregny de aleo manaraka tsy atao tsony ny zavatra sahala amiregny fa hadisoana be vava regny tena diso le olona manao azy fa tsy manakana atsika anao asa soa fa aza atao salamy regny ny fanaovana azy mba manontania olona hoe mety ve sa tsy mety ty zavatra atao ty fa manjary mivadika zavatra hafa eto amty firenena malala atsika ty de tsika efa samy miady eto de mampiditra zavatra hafa mahakasika ny fitsarana tsy asako le fitsarana administrateur civil de fonction fa kosa aza mifampiezipiezy tsika na izaniza hitondra eo de tsika mangataka ny antsona hoe indépendance de la justice de avy eo tsika miteny am'le mpitondra hoe maninona tsy afahana rakotona rabe na raketaka zay igny zany le tsy mety itsika efa mangataka ny fahaleovatena ny fitsarana de mbola ometsika fahefanandray ve zany ny mpanao politika hanafaka olona voafonja na hapiditra olona anaty fonja zay nitenenitsika hoe pratika efa tsy mety zay zavatra zay ny président de république irery no afaka manana an'izay prérogative zay fa grâce présidentielle le izy isaky ny forany taona no ahafahana mampihena sazy de zay voakasika an'izay zany rehefa sazy tokony ho afaka de afaka fa asany mpitsara ny mamonja sy ny manafaka de tokony tsy tsabahany izaniza zany de mifampieze am'izay tsika samy gasy eto hoe tokony ho afaka nianina nge io hoe misy député nge enao hoe de enao le député zany na sénateur na ministre de tokony afaka tsy zany le izy asany mpitsara ny fitsarana de ry zareo no manana antsona hoe intime conviction des juges izy zay ny fomba fiteny azy fa kosa le tsy fisitrahana ny fitsaboana sy ny évacuation sanitaire kosa de hadisoana be vava am'izay tsy nanome azy diso satria manana zo tsaboina le olona manana zo inakanina olo io manana zo hanao communication amin'ny havany io amin'ny famille sy ny sisa sy ny avokany fo hiarovana azy manana zo ho sécuriser na anaty fonja sao de misy mifamohnao sy ny sisa na misy manapoizy na sahala am'izany sanatria manana n'izany zo zany ny voafonja akoatra ny fivezivezeny aty ivelan'ny fonja satria izay nantsona hoe peine privative de liberté de za tsy ampianatra an'izaniza fa miteny ny zavamisy miteny ny tokony ho izy miteny ny rariny sy ny hitsiny de manaraka de ty aza forcena ny olona ho tia ny olona tianao hifidy ny olona fidinao afaka misy fotoana anaovana propagande fandresian-dahatra le izy fa azalainao ho fahavalo ny olona tsy tia ny olona tianao tsy hanohana ny olona tohananao fa manjary simba ny fihavanana malagasy mampalahelo reo artiste teneniko ndray za sy avokany artiste reo fa mba mampalahelo ihany inako fidiram-bolany reo contrat de raha sy mahazo contrat izy de tsy mihinanany fa de manjanany tsy afaka amvelony izy
de na iza zany manao contrat aminy na devoly aza hilatsaka na iza na rajako milatsaka rehefa manambola ipehevana an'le artiste manambola anaovana contrat am'le artiste le rajako hilatsaka na filopirenena na député na sénateur na maire de tonga ny artiste mamorona hira ho an'le rajako sy manao le clip satria zay le fivelomany fa avadika atsika zavatra hafa le izy de lasa fankahalanana de zay artiste nanoana ny rakoto na raketaka de regny tena tsy olombelona sy ny sisa aza atao am'zany le fiarahamonina ry zareo aza atao am'zany fampetrahanao am'le toeran'le olona fa rehefa anao mankahala le olona de aza forcena ny sasany hankahala azy rehefa anao tian'le olona de aza forcena ny sasany ho tia azy fa lasa zay le fanatisme lasa fanatika itsika de mety vera ny vadinao tena tianao atragno ao zany itomanao olona indao zalahy ho tiany vadiko ty de lasa manao échangiste am'zay échangisme zany tsekena ekenao ve zany hoe vadinao tianao de enao miteny hoe raha zay makahala ny vadiko de tsy mety fa tsy maintsy tianareo ny vadiko de firy ny lehilahy mety ho tian'io zany de inona ny hafaran'le vadinao rehefa avy eo ataotsika teratera le ohatra satria lasa simbaitsika le firenena de misy sasany moa zany any andafy agny de maprisika ny famonoan'ny malagasy nefa izy mba mangatsitsika agny satria ny gasy mora influencena inona ny hoe raha fa mipetraka andafy de tsy maintsy manana ny marina tsy maintsy intelligent hono tsy maintsy manana raison satria ny olona rehetra de maniry te hipetraka any andafy te hiasa any andafy te hivelona any andafy satria efa potika ny firenena malagasy efa mahantra neto na ny tegnako zao tsy afeniko anareo defa demandy any Canada mba te hiasa fa mbola tsy mivalatra am'izao satria fa leo aho eto de leoko miasa any andafy agny satria agny mangatsitsika agny tsy misy akanjo sy azo anaovana zany agny tsy misy loko hanenjehanao satria raha vao anao volomboasary ao defa TGV sy mapary eo raha vao anao mangamanga ao defa mangamanga ny sary HVM eo raha vao anao menamena ao defa misy tompony mena miara-manonjy eo na tim satria kravaty mena no ataony lehibe tim raha vao anao mavomavo ao zany defa tenenina hoe pro mihavatoro raha vao manao akanjo mifanandrify am'le MMM defa MMM io raha vao manao tsy fatako tsony leader fanilo manao fotsy moa zany defa hetsiky ny collectif de candidat rehefa manao akanjo fotsy de hanao inona zany izahay malagasy na ny vehivavy sahirana rehefa andeha hivoaka hiatsena na andeha hiasa de mihidy hoe tsy mila manao menamena lany ny loko de rehefa lany ny loko de hiboridiny ny haizy reo de hivadika damaseva de nefa maintsomaintso koa ny ravikazo ravitrakondro zany no hatao amin'ono sy hatao amin'inona de mbola misy koa ny atoko maintso de tsy azo anaovana fa tsy maintsy miandry ravikazo ho maina zany le malagasy rehetra de zay no hatafon'ono sy ny henatrany zay ny atsona hoe sarokenatra ny henatra de ny henatra ny lehilahy sy mba imagine moa zany samy sy mikloty sy kety fa lasa midiste lasa samy sy akanjo de sy miakanjo ao zany igny polo andeha hiasa directeur sy miakanjo satria matahotra ho enjehinao raha vao anao mavomavo matahotra ho enjehinao raha vao manao menamena matahotra ho enjehinao raha vao manao tsy fantako tsony vao manao orange matahotra ho enjehinao raha vao manao fotsy matahotra ho enjehinao tsy fantako tsony ny vera armé sy azo anaovana fa samborony miaramila mpitandro filaminana ianao raha manao vera armé de inona ihany zany hanaovan'le gasy zavatra kely sahala am'zany loko ny fahafantarako azy de Andriamanitra manao ny loko de heverinareo Andriamanitra moa zany le olona tompoinareo zay le mahagrave le fanatisme hoe loko ny safidin'Andriamanitra anay ty de tsy azo nizaniza anaovana de ny sasany koa miteny hoe tsy Andriamanitra igny aminay fa devoly de raha vao loko ny fidiny devoly raiky ary zany satria aty ny Andriamanitra de nany devoly de enjehina alana devoly zany zay manao an'le akanjo de hoaizany taranatsika ry zareo le soatoavina moa zany de potipotehina ny anivelany zay mba andrandraina hoe mba misokatra ny sainy ke mba fa mahita fiainana europiana mahitana fiainana zany mipetraka ny Genève moa de ny genevois sy ny genevoise sy ny sisa amerikanina moa ny any Amerika sy ny sisa ny Frantsa frantsay sy française efa fiainana fa moderne sy fa tokony fa ambony ny standing ny petrahany agny nefa mbola igny no maprisika olona avy any andafy agny hoe zao ataovy le fankahalanana de hoaizy isika nareo mba modely any andafy agny zay mamafy le fiarahamonina ratsy ny sasan'izao moa de capturena ny sary de ovana ny zavatra soratany eo am'le artiste hoe mahafaly any anina ny mahafaty any iza no faly amy faty ny olona maty zany tsy ho hitanao mandrakizay de teneninao ny olona hoe mahafaly any ry anina sy anina rehefa nisy olona maty teto de inona ny interen'le sasany amin'igny hampitombo le gemme hampitombo ny mpanaraka azy hampitombo ny tsy haiko inona daholo ny abonné de zay ny nanaovana azy zay reto moa zany de misy zay moa sy teny izy hoe hafaly ry polo za fa ny maty reny fa ny maty anabava fa ny maty ralahy fa ny maty baba fa ny maty reny be
mafy ny maty havana zany zalahy. De teneninao le olo misy olona maty havana zany de teneninao faly ranona fa maty hanina aza atao an'izany. Ny fankahalananareo samy politika anareo agny sy ny sisa aza entina amina resaka faty, aza entina amina resaka razana fa volamena eo. Misy tody eny ianareo aby mampiasa azy io fantatra ny Zagnahary io, fantatry ny olo maty io nareo, fantatry ny tany masina ty hoe milalao fatin'olona. De ho avy aminareo lafa satria samy olombelona handalo fahafatesana, raha fa n'olona akaiky anareo maty vao fantatranareo dikany maty. Au moment izy alevina ambany tany io tsy verina tsony io. De eo nareo vao hanenina amizay hoe hay tsy atao fitaovana ny olona maty fa tena raha fa maty kay de maty. Indrindrandrindra ny maty de resy. De rehefa resy ny olona maty de lasa korazana izy de tokony ho jerena. Hapetraka ny tapony loha amin'ny mahavolamena azy zay. Ny hasiny tokony handram-piadanana. Tsy dirako ny resaka politika nareo. Natonjay na tonga napetraka anao nareo mba tsy hanongan'olona sy hanohan'olona. Satria nareo nefa presaka rehefa aveo e. Hinamana ihany rehefa aveo de mitady boky amisera, mitady olona olotolona, mitady olona ho ratsiratsina, mitady olona ho paina. Fa le miteny hoe tsy mahazo mamangy ny ranona nareo de tsy mahazo mitomany ny ranona, nareo nga ny havany izy ny havan'le olona maty. Aza ataon'izany kosa e. Mafy ny zany maty havana zany. Ny olona ratsy toetra no tsy vangin'olona. Rehefa misy faty eo aminy eo. Ny olona mpamosavy, ny olona mpamon'olona, ny olona tiady. De tia rao salam zany ve ny havan'le io artiste zay nalaza sa Zokobe io. He olona sy nanao ratsy teto ambonin'ny tany de horaranareo ny olona hamangy azy, horaranareo ny olona hampijoro ny fianakaviany, horaranareo ny olona hampitraka ny fianakaviany, horaranareo ny olona mba hanao zay fombafomba mahamalagasy samy malagasy iza ianareo zany mandraran'le olona sy mampirisika an'izay. Tonga de fantatra hoe mba hampiroborobo le abonné sy hampiroborobo de tena mahazo zay man sasany manao vidéo zany tonga de 100 000 vues. Le miteny hoe tsy azo ny mpitondra de aza ampidirinao, ny olona sahala amizao de ny artiste sahala amizao de tsy mahazo mitomany an'io. Fa iza ianao ny handraran'ny olona tsy hitomany. Iza havany ve ianao sa inona ianao miteraka azy, sa iababeny ianao sa endribeny. Fantanina mipetraka zay. Ny tena havany ve mahasamy tenany zany hoe tsy azonareo vangina ty olona ty, tsy azonareo ataon'izao. Ny olon-drasa angery zareo no tsy azo hitomaniany na ny olon-drasa aza mbo hitomaniany havany. De zay le verenako amle artiste hoe artiste samy manohana zay tiany hitohanana. Ndresaka fitsarana tsika teo. Na ny olona nanapaka vozon'olona mon'olo aza mbola manana avoka. Satria zay ny anatin'ny lalàna. Zay ny lalàna na système judiciaire zay. Olona mon'olo de misy miteny sy tokony arovanareo tsony. Zay manana zo izy sisy mpiaro. Hanana avoka. Tena miaro azy ny avoka de misy miteny manao avoka de diable. Fa le tsika le fandrarana olona misy ny fampiasana le razana. Volamena ho iaho tena mialatsiny Zokobe nini donia fa indray mandeha no resaka tamiko zany ary le olona voarava-tany sy voarodina trano tany Sava igny, tany Sambava igny. Fa tena mialatsiny fa tsy mety ny ampiasainy sasany le fahalasananao mampalahelo. Atao fitaovana. Asa ataon'izany. Tsy izy rery. No ho lasa fa samy ho lasa daholo sika. Aza atao fitaovana ny razana. Aza atao fitaovana zalahy ny volamena. Tena manao sali aminareo tena ifonako. Tena milela-paladia aza atao fitaovana hifandrafesana ny olona indao ny ray hody any aminy ny volamena. Satria ny razana zany ambony zany raha mbola malagasy. Fa tsy haiko inona isika inona ianareo fa raha za manokana mba amina lahelo za saka tsy teny fa tsy avelako hanjaka eto Facebook nareo mitondra le razana hankahalana olona hanendrikandrena olona vonon'ny anina sy ny sisa de nareo miteny hoe aza vangina io fa olona olona mpamosavy azy n'olona mpamon'olona raha maty mbola misy mitomagny azy, mbola misy mamangy, mbola misy mitsapalahelo ny havany. Vao maika olona sy manatsiny io no raranareo sy hitomany azy ny vahoaka malagasy. Nefa nareo miteny ambadika ary hoe io ratoboko vavy nini dunia de tietan'ny razana io pitolona etc. Nefa tsy menareo ny olona hantohalika amle razana. Hitsapalahelo ny havany. Hanao veloma farany azy. Hitrotro-mbavaka ny fanahiny mba ho any amin'Andriamanitra mba hiadana. Tsy ekenareo. Titretanareo salaminina zany le olona idahalo maty voatifitra za mbola itomagneny havany sy ny vady aman-janany.
mbola misy mpamangy vao maika olona sy manatsiny io nitolona ho antaniny niady ho antaniny zay na voafonja azy raha araky ny information heno olona niady ho any vahoaka madinika niady fiaro ny tany malagasy no tsy avely anareo ho vangenay na ho teneninay fitsapanay alahelo ny havany non sy azahodikodyna sahala am'zany le fiainam-bahoaka fa zavatra hafa no ataovy hampalaza anareo mianakavy hampandroso ny antoko politika anareo sy hanaovanareo zay tolona anareo satria anareo manana ny tolona anareo fa tsy aza atao am'zany le fihavanana malagasy hajao ny razana zalahy na avy andany na nkilany na mpitondra fanjakany na tsy mpitondra na mpanohitra teneniko daholo aza ataonareo fitaovana ny olona maty fa tsy ekeneritreritra zany tsy ekeneritreritra mamalagasy indrindra za miteny eto tsy ekeneritreritrako le izy fa io ny fandroritaneo de io no hanehoana ny alahelo io no hamaliana faty io no hanendrikendrena ny rakotona rabena raketaka tsy de mety amiko zay zavatra zay ka zay no nanaovako an'ity vidéo ty mba hihavanatsika mila mihavanatsika malagasy mila mifankatia-tsika tsy tokony fanendrikendrika na artiste na inona na mpivavaka misy sasany moa zany de manendrikendrika ny eveka manimbazimba ny eveka eo amin'ny réseaux sociaux mba hainao hoe mba pour être évêque zany sy maintsy mahavita soutenance amy resaka théologie ary ny farany ambany ny akamaroany de manana doctorat en théologie reo olona reo de manana ny thème ary ny base na ny iasan'ny katolika de ny doctrine sociale de l'église zay hahasoany marefo ny hahasoany lesaka humanité zany zay hahasoany madinika hoe inona ny solution ho raisina mba hahafaly hahatonga ny madinika mba tsy hijaly zay le doctrine sociale de l'église n'olona nianatra tsy atako firy page firy article ny droit canonique de isika mitsara anazy sy mitsika reo de avy eo ampedina samy fiangonana satria anatin'ny FFKM ao ny katolika ao ny FLM ao ny FJKM sy ny anglikanina de ampedina ndray ireo he maninona reto eveka reto sy ny sisa aza tao an'izany samy manana ny finoany de samy manana ny conception ny marina aminao tsy ho marina amiko de sy ny voatery ny teneniny maronisa no marina fa zay le côté négatif ny démocratie zay le démocratie sahala am'zany no nahafatiny Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra satria nanontaniana iza no havoaka i Barabasa Jesosy zay nampitsangana ny maty nampahiteratra ny jamba sy nanovany rano ho divay sy nampitombo ny mofo dimy ho mofo maro be sy ny hazandrano sahala am'zay de napahiratra ny jamba igny de nampitsangana ny malemy de nampitsangana ny maty hadino fa i Barabasy nanao viol ny anabavindry zalahy sy ny reniny sy nangalatra sy nanapatapaka ny lohany rehefa tonga ny démocratie le côté négatif ny démocratie zay moa le antsoina hoe démocratie pourri hoe iza no havoaka fa fety ny andro de Barabasy no voako izay no tsy de se basena amile resaka fomba fijery maronisa satria ny opinion publique de azo haratsina izy io de azo hatsaraina fa raha fa tonga amile haratsina io surtout misy manao influence ny influenceur amy zavatra rasy mauvais influenceur moa fitenenako azy io indrindrandrindra ny avy any andafy zay eritreretin'olona fa tafita de heverin'olona ho marina zay teneninareo any andafy satria nareo fa tsy mihinana balahazo tsy mihinana bageda tsy mihinana tsako fa mihinana pizza sy ny sisa any amy tany mandroso de heverin'olona ho marina zay teneninareo de sy mba itsika ny opinion publique entina any mifankahalanana fa izy aminareo reo no anjely na mpanohitra na mpitondra na n'olona sy mitenina sy ny sisa izy aminareo reo tsy manana kilema izy aminareo mahasamy teny mitenena hoe za tena anjely monateraky ny endriko sy ny sisa de anjely aho de aty andafy aho miteny manao mahay zavatra maro be de lasa docteur de lasa professeur agrégé de zay miteny ratsy sy magnopa olo de igny de mahazo teateaky sy ny sisa fa mampiova inona ianao manompa asy manenjika ahy tsy ampiova ny qualitéko tsy ampiova ny expertise ananako ianao na ho sasenao salaminino naho de za mivelona io de mivelona raha sy Andriamanitra ny manala ahy de zay misy ray mamiteny hoe pisolelaka amy mpanao politika etc de nave averiko eto za tsy matahotra mpanao politika sy velomina mpanao politika satria ny tonga voahomana fantako ny dikany tsy mikapa fantako ny dikany tsy mihinakanina fantako ny dikany hoe blouse ray ihany no anaovako mandritra ny taona sy sorta ray fantako zany sy zany apitahorinao zany
fantako ny dikany tsy mihinana, de fantako ny vokobe, de fantako ny mandoa, de fantako ny mangetaheta. Tsy zany isolelaka androalaka amin'iza, tsy zany borosy kiraro n'iza. Ny kiraro koa zay tsy voaborosiko, dahoana ny boroseko kiraron'olona. Fa kosa za tsy rahinao ho forcenao hanongana ny olona tianao haongana. Za tsy forcenao ho tian'ny olona tianao. Za tsy forcenao hankahala ny olona halanao. Ataovo aminy anao satria zay ny tezananao. Fa ny tezananay de ahoana ny hivelomana amin'ny fiainana ty, tsy mangalatra ny hafa, tsy manondrana ny harem-pirenena, tsy mamono olona, tsy mandeta olona, tsy manao kolikoly, tsy mamonona olo soao be. Ahoana ny haampiahy ny karamako mandritra ny volana ray. De zay ny tadiavinay, zay ny fomba fiainanay fa tsy nyanareo hoe ny sany sasany ratsy sisy connexion, ratsy mihodina ny Facebook de tsy velona. De ino amizay ny fivelomana hanenjiko olo, hanaratsy olona, de manao collage na raha de photoshop de na ny zavatra tsy nitenenin'olona de nitenenina hoe nitenenina. De apiasa razana, apiasa volamena. Razana zany ambony malagasy atao fankahalanana. De hanimbazimba mpivavaka, hanimbazimba pretra, hanimbazimba pasteur, hanimbazimba mpanakanto, hanimbazimba olona rehetra, manalika olona, manopa olona, mamiravira olona amin'ny Facebook eo. De zay ny karamana. De nao ve faly sy ravo fa izany ny zavatra hohaniny zanakao, vady aman-janakao. De tsy mba mandrara koa ny vady aman-janany fa de mijery. Misasany moa zany fetsy manao compte fako izy. De tsy fantany vady aman-janany fa tôt tarange raha fantany zanakao mbola kely. Na fa manomboka mahala vorosaina hoe kay zao ny zavatra ataony raiko, kay magnopa olona ny raiko, kay manompa olona ny reniko, kay nanimba olona maro sy ny sisa. De mitoboka amin'ny rehetra zay mbola namena fahefana sy nampindramina fahefana. Mandalo le fahefana. Mandalo misy ny karma. Zay foana nao verimberiko raha hitanareo ny fandaharana hoe aleo lena ny ranorina to zay lena ny ranomasombahoaka. Za tsy teny hoe zany hero eto, manana ny kilema koa, manana ny fahalemeko fa manana ny heriko. De ny heriko tsy misolelaka amin'izaniza, tsy ampamonoana gasy zany, tsy raha nanao ny zavatra tsy manjary. Zany le hery ananako satria za fa niaina zavatra maro, efa vita sedra ho zay pira zay. Ny sedrako ny fijaliana satria 12 andro niteraka de maty ny raiko. Kamboty ny reniko manano tena ny namelona nay piralahy pianadahy tao. De ny hainay ny dikany hoe vary sosoa de fa mahavoky asiana sira. Sy zahay no hamono olona hanafika olona na hanao inona na hangalatra ny tsianay. Nampenary na izahay hitsitsy sy hahalalany tsy misy. Hatsakatsaky nizay mampianatra ny zanany. Nampenary na zay tsy akahala olona. Nampenary na zay tsy hanenjika olona fahatany. Fa velao olona hanenjika anao. Ka ho faranako le izy. Fa lavalava hiany zay. Tsy zaho no hananatra ny vahoaka malagasy na ny tenako aza tsy voanatra. Fa kosa le fankahalanana ry zareo aleo mba janona le izy. Hajanony le fankahalanana de ndao sika ifankatia, ndao sika ifanaja. Zay mahazo fahefana de oantiny fahefanao. Zay mahazo zay zavatra tokony ho aziny de oantiny zavatra tokony ho azinao. Fa le samy gasy famono eto tsy de kena loatra le izy. Ka tsy hitako tsony zavatra ho azo tenenina. Tsy hitako tsony ankoatra ny teny alaheloko hoe lasa ampampindrefesina ny malagasy, lasa mahampirafesina, samy mirafy ny gasy de rehefa mirafy de makaiza. Zay ny nandreseny frantsaitsika teto. Satria ny rafitsika. Nampifandrefesina malagasy samy malagasy. De zao ny afaratsika malagasy eto. De tsy hitako tsony zay ho tenenina ankoatra ny teny hoe atsaharo le fankahalanana, atsaharo le fanenjehana, atsaharo ny fanjarana ny zavatra tsy tokony ho idiratsika. Atsaharo le izy. Satria tsy olona nateraka hifandrafa eto na hifamono. Fa samy malagasy raha hiany tsika mianakavy eto. Ka de misaotra nareo naharitra. Mifankatiava zalahy. Raha samy mbola velona. Tsika ne nosy ray eto. Tsy afaka ho aiza. Ho anay moa zany zay tsy afaka ho aiza. Sasany afaka mandositra, afaka makany. Mifankatiava tsika. Zay mba hafatra avy ety amiko. Avy ampole izy. De atsaharo ny fankahalanana, atsaharo ny fanenjehana, ny fanimbazimbana, ny fanopana. Manao anao androany de mety anao ny hotratra korapitso. Zavatra marobe ny experience fahita amizany. Aleo madio fo, madio saina, de madio ny fanahy, de tranquille anao rehefa matory amin'ny alina hoe tsy nanao ratsy aho, fa mivelona amin'ny zavatra marina, mivelona amin'ny hatsembohako,
tsisy ranomasin'olona, averiko farany aleo lenany ranonorana tsy zay lenany ranomasiny vahoaka malagasy. Ka de makasitraka tompoko lahy, mankaterina tompoko.